hôtel aloha dia mirava ny vahoaka Ambohimanarina ary mankahery Manjakariva zany manoloana ny tranajavatra misy. Araka ny fantarantsika Ambohimanarina dia ny valim-potoana dia mbola mpamboly avokoa ary ankehitriny dia misedra olana mafy ny vahoaka eto Ambohimanarina mikasika an'izany fambolena izany satria nisy ny cyclone vahiny dia tena niakatra be ny rano, ny vary anefany dia efa mihamasaka ary ny karaman'olona dia tena tsy hanerany. Misy karama 5 arivo ny karaman'olona anankiray. Eny amin'ny faritra ivaiva dia mba mety ihany izy ireo amin'ny 7 arivo. Raha mampakatra ketsapolo zany ianao dia malany any amin'ny 2 hetsy mahery ihany vao tafakatra. Tena enjana ho an'ny vahoaka Ambohimanarina zany iny cyclone vahiny satria dia tondra ny rano be iny. Ny fisian'ny rano be moa dia vokatr'ireo fanotofana tsy ara-dalàna mitranga aty amin'ny boriboritany faheniny. Misy manototra ny tany ary mivarina makaty amin'ny fambolen'ny vahoaka avokoa ilay rano irian-drano mahery izay tokony andeha amin'ny canal makany Mamamby iny dia lasa mivarina aty amin'ny canal C3 ary dia manondraka ny volona Ambohimanarina. Iangaviana ny tompona ndraikitra mba hijeren'izany akaiky mba tsy hisian'ny intsony ny tranga toy izay fa dia teo amin'ny fotoam-pambolena fanetsana dia efa sahirana izahay zany napidi-drano satria tsisy rano maina ny tanimbary. Vokatra indray ny vary diboka tanteraka ary dia tsy atoko tsy filoana ny karama. Eo an'ila izay moa dia ny tokantranon'ny olona amin'ny faritra Iviny izay vao andro amin'ny maraina izao nidinana tena nanomezana planche misa 50 an'ireo mponina ireo anaovana tetezana iampitana makany amin'ny tokantranony. Izay no tena enjana zany ho an'ny faritra ambany IBK 88 rehetra iny akaikin'ny société Léon iny zany dia tena mampalahelo ny vahoaka fa dibo-drano ny menany. Misy ny ao amin'ny Fokotany mandray andretra-bona fianakaviana 320 zao no afaka mialoka ao. Ny ankabeazan'ny olona nefa dia tsy afaka miakatra aty amin'ilay site na aty amin'ny Fokotany. Ny antony dia zao miompy omby izy ireo, miompy kisoa, tsy ho possible zany ny akaran'ireny bibin'ireny aty amin'ny site fa dia tena trahaboina ireny ary dia anaovana antso ihany koa ho an'ny BNZRC hoe anatinany moa ny tenanay zany ilaza aminy fa tsy le ao amin'ny site ihany no trahaboina aty Ambohimanarina fa ny any amin'ny toeram-ponenany eny amin'ny toerana iva rehetra ty amin'ny faritra IVK 88 Anosivavaka ny eny amin'ny faritra Ambohimandroso ery amin'ny faritra Nosibezayvolo izay tsy afaka miala ao anatin'ny tokantrano satria ny biby fiompy dia tsy azo avela fotsiny amin'izao ao ny akoho mambony sy voalazako teo hoe ny kisoa sy ny ombony. Dia miangavy indrindra zany ny tenanay hoe mba tsy le ao amin'ny site ao amin'ny Fokotany ihany no jeren'ny BNZRC na ho jeren'ny Fokotany fa ireo rehetra faritra ireo dia tokony azo ny anjara raha misy ny fizarana ho an'ireny trahaboina ireny.